eo ambany fitantanana moa zany mazava ho azy ny état-major ny Rotafika. Ny centre d'instruction des interventions spécialisées dia mikasika indrindra ny corps de protection civile sy ny ao amin'ny génie militaire. Zany hoe ireo génie militaire sy protection civile ireo dia manana ankoatra miaramila azy dia manana fahaizana manokana eo amin'ny famonjena voiny. Fantatrareo tsara fa ny tapaka tsinanan'ny Madagasikara ny sistantsika tsinanana dia matetika andalovan'ny rivo-doza ary matetika be tondradrano. Ankehitriny koa dia be dia be ny fandorana ala amin'ny toerana samihafa eto Madagasikara izay tsy maintsy andraisana fepetra ihany koa io fitsinjovana ny arena voajanahary ny firenena malagasy. Dia reto centre d'instruction aux interventions spécialisées ity zany dia manofana ihany koa ireo andeha tafika ireo amin'ny famonoana ny afo eny amin'ny ala isan-karazany reny mba ahafahantsika miaro ny tontolo iainantsika amin'ny taranaka faramandimby. Raha atao amin'ny tafika tanety ny rafitra vaovao lazaiko amintsika fa tsy dia mora manao an'izany kanefa dia noho ny filifosan'ny lehibe d'état-major ny tafika malagasy ny filifosan'ny état-major ny tafika sy ireo miaramila amin'ny tafika tanety dia azo atao hoe mahafa-po ny vokatra azo amin'izany resaka fanitsiana zany. Androany ihany koa tsika dia nanome maro-boninahitra andreo miaramila samihafa ato amin'ny zone de défense et de sécurité Pangalane fankasitrahana avy amin'ny fitondram-panjakana zany noho ny asa vitan'izy ireo na eo amin'ny famonjena ny olona niaram-bola zany na koa ady amin'ny asan-dahalo izay nahazahoana vokatra tsara ihany koa ka dia ataoko fa rariny sitsy ireo miaramila ireo raha tolorana an'izany maro-boninahitra zany ho afankatoavana fankasitrahana ny asa vitan'izy ireo. Izy ireo dia miaramila miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, miaramila manolotra ny tenany ihany koa eo amin'ny famonjena ny vahoaka malagasy ary izy ireo dia tena fitaratra ho an'ny tanora miaramila rehetra eto Madagasikara satria manompo ny vahoaka malagasy, manompo ny firenena malagasy, mijery ny tombotsoa ambony ny firenena ary tsy mijery afa-tsy ny fanabeazana sy ny fanatsarana ny tanindrazana iombonana dia Madagasikara zany. Zay no azoko ambaranareo satria anatin'ny plan émergence de Madagascar dia mandray anjara feno ny folo alin-dahy eo amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ahafahantsika mampiroborobo ny toekarentsika, ahafahantsika mampiroborobo ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy ary zany dia azo ihany koa amin'ny alalan'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra any amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy an'izany. Ireo fa isika kosa efa mandray ny fepetra rehetrarehetra mampiaina an'izany na tanan-dehibe zany izay hitanareo fa teto Tomasina dia nandray anjara feno ny polisy-pirenena amin'ny ady ny sy fandriam-pahalemana ary nareo miatra manaina mihitsy satria misy raha lava eo polisy-pirenena izay lavon'ny jolavo andro herinandro vitsivitsy zay ary ny gendarmerie koa dia manao ny ezaka angezabe ihany koa raha ny eto amin'ny Tomasina amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana aty an-tanàna ary amin'ny zone de défense et de sécurité ny Pangalane moa dia henonareo reny vokatra samihafa reny izay isaorantsika ny folo alin-dahy malagasy satria izy ireo dia manao ny haintso zavatra tokoa amin'izany famerenana amin'ny fandriam-pahalemana zany ka dia mankasitraka azy loatra.